Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Mba te-anontany ianao aho amin'ny maha kristianina anao, amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao. Moa ve efa nirehareny amin'izany ianao? Sa kosa menatra ny aneo ny maha zanak'Andriamanitra anao marina? Maro mantsy ireo kristianina vava sy ivelany fotsiny. Ary ny mahagaga nefa dia toa izy ireny indrindrandrindra ny tena sarotiny amin'ny lalàna. Kanefa ny fisainany sy ny fiainany dia indrisy fa mifanohatra amin'izany toetra maha kristianina izany. Toa vao maika aza lasa mampiemotra ny hafa. Ny toetra tena kristianina nefa dia ireo izay manome voninahitra n'Andriamanitra ka maneho azy sy ny toetrany ary ny hatsarany eo amin'ny fiainany na inona toe-javatra lalovana. Hatrizay dia iza zany ny tena ny reharehanao. Ok'Andriamanitra ilay namana tsara indrindra ary tsy mba mamadika irery any no ireharehantsika. Ahoana hoy ny afatry ny tenin'Andriamanitra? Fa izay te irehare dia oka irehare amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany aho Jehova izay manao famondram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany no sitrako hoy Jehova. Jeremia 9:7-9. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoamampo fazamalaina fatomotrany andro izay. Wanzana niafalilana tikwao sajiti baivelanyani tunyanizao tunturizao mahafalina vyawanati biurina tinetimati ambulini vinukwani Sorina nikwaza Isarele jananaku Ramura verunau Isamia lutanaku Arenaku tesositi Bananaku duri-duri Antokopihira lova miampita. Anontany angamby anawe fatenao nindrindare tetsotra ihany nolazaiko valihisa ny teninao nieloko de no fafany nikatrako de no fahany ny fiainako de no avaziny ilay fiadanapony no introfa nomenia ary ny fametrapony nitsoma
itoizao ny zavatra fahitanao tena ambony ny fitiava ny Jesosy. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Mananjamana ilaina ambitongona erimpo satsapa famiamirona latsaka ambany koko ilamiarindaranavo miankina minilayavo nanakyofa titany Kalvari Champieri adesena Erasina asachana Vazesosi famudena Nuwatuka anampiana Eriana numyatura Evanuna no fampita Ifitia vaniti yuva uduri Zay lay onja ny fanantenana. Atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. Arabaina amin'ny fofony fifaliana ianao manaraka ny fandaharana tsara ho fantatra. Irariana indrindra mba hanampy sy hahasoanao ny fiainona ny fandaharana. Mazotoa ary mankafy e! Neny zana kosa le retsy dia tsy miova mihitsy le loka ka. Raha tsy anana dia sosety dia ovy. Am'izay le fa andro azy tsy mba miovaova fa dia atao be rony lalandava. Tena efa mampandrora gira mihitsy ka marina. Ka zay ary no haiko zava-misy ety an-tanànako. Aza dehibe mimenona radoro a. Hatramin'izay zao foana ny fomba fahandro tsy nisy olana. Zaoko manjary mahita an'izay hoe leo fa inona mihitsy ny tianao atongavany. Mila mba mianatra mahandro sy manovaova ny fikarakarana ny sakafo ianao ro zana. Mba niezafa vehivavy ny tena sady renim-pianakaviana raha teo. Tadiavinao mbola iverina hiditra an-tsekoly indray azany. Zany aloha dia tsy isy. Ny raharahako ary ato an-trano mila efa nisany volondohako noho izany aza manantena andrazana iverina hianatra any an-tsekoly tsony. Rehefa tsy hinana ny sakafo andrahoako ianao dia aza miakapofina amin'ny zavatra mora lamina razana. Zany no eziko. Tsy misy maniraka anao any an-tsekoly eo e. Ka ho aizandray ary. Misy fomba hafa aizana mahandro fa tsy hoe voatery makany an-tsekoly e. Hoe inona zany radoro a? Fa inona tokoa izany fomba mety ahaizana manovaova fahandro sy ahaizana mikarakara sakafo izany? Andeha ho ampandrosoantsika avy hatrany ry zareo ao amin'ny ivitoerana fampelezam-boky advantista miaraka amin'ny namana Rila. Ato anatin'ny fandarana tsara ho fantatra trany ianao izao. Eto indrindra ny tompona andraikitry ny ivitoerana fampelezam-boky advantista na ny ABC. Miarabanao tompoko.
inona ny boky tsara ho fantatry ny mpiaino azo atolotra azy ireo. Atolotra ny arabo atsika indray manaraka izao fandarina izao ary androany dia boky tena tokony hanana ny tokantrano, zany hoe tokony epelatana ny tokantrano rehetra dia ilay mpitondra lohateny hoe 250 recette, zany hoe fomba fandrahoan-tsakafo miisa 50 boky 250 recette marihana fa boky mahafinaritra tokoa ny fijery azy a. Iza moa tompoko ny mpanoratra ny boky? Mpanoratra dia fa mazatra antsika ny Dr Pamplona. Izy dia araka nambara matetika dia ny hoe manana ny antsoina hoe falana manokana mikasika ny fandidiana sy mikasika ny antsoina hoe taovam-pandevonan-kanina, zay mahatonga azy nohatra ity boky ity ary avanana amin'ny antsoina hoe fahasalamana sy ny mikasika ny antsoina hoe fitsaboana amin'ny lalan'ny sakafo sy ny sisa rehetra. Ia, mba azonao lazalazaina amin'ny ankapobeny ve ny mety ho voarakitra ato anatin'ity boky tsara tarehy ity Andriamatotale? Anisan'ny zavatra tombontsoa lehibe ao anatiny dia misy fomba fanaovana ireto zavatra maro samihafa ireto. Ary ohatra zany hoe anao crêpe, anao tarte, pain complet, gluten, reny karazana vinaingitra ireny, reny fanaovana mayonnaise sy ny reny zavatra hitantsika amin'ny toerana fisakafoana ireny dia ao avokoa. Zany hoe afaka misitraka izany zany dia tsy makany amin'ny toerana fisakafoana fa dia manao an-trano. Zavatra ihany koa dia hoe misoroka ny aretina maro samihafa. Anisan'izany ny cancer, anisan'izany ny aretin'ny vanitaolana sy ny sisa rehetra, anisan'izany ny resaka aretina tsy fampindra sy ny sisa rehetra ao anatin'ilay antsoina hoe 250 recette avokoa. Zavatra mahafinaritra dia izao misy torohevitra ara-pahasalamana miisa 70 mahery zany ao anatiny. Ohatra ny hoe raha ohatra ka izao no mahazo an'ilay olona ny aretina dia atoriny hoe ity zany tsy azonao hohanina ity, raha zao ny aretina anao dia aza mihinana an'ity ary atoriny hoe ity zany tokony hohaninao. Ny aretin'ny vanitaolana, ny aretin'ny antsoina hoe ohatra hoe renvessement prématuré reny, ny aretin'ny constipation rehefa fotoanana reny zany, ny reny zavatra ilaina mandritry ny reny mitondra voaka ireny, fisoroana amin'ny raritsaina, ny diabeta, tsy fahitan-tory, ny farerana aratsaina ireny, ary isan'izany ireo izay manao fanatanjahantena dia ao avokoa indrindra ho an'ny zaza andalam-pitomboana. Zany hoe raha manana ity zany ny tokantrano ity boky ity dia azo antoka fa dia irindra ary ao anatin'ny antsoina hoe fahasambarana ny tokantrano rehetra. Ao ihany koa voalaza amin'ny pejy 13 dia milaza fa karazan-sakafo 15 hanatsarana ny fomba fiasan'ny lalandra. Maro samihafa izy ireo izay azontsika ampiasaina avokoa. Ny misoroka sy manatsara ny asan'ny vavony, manatsara ny asan'ny tsinay. Ao ihany koa ireo karazan-sakafo izay tena ilaina amin'ny fitomboana ho an'ny zaza mitombo, fanatanjahantena ho antsika izay misoroka ny aretina maro samihafa. Zavatra mahafinaritra satria izay tena ahasoa ny tokantrano ny voalaza ao anatin'ilay boky. Tsarovy fa fomba fandrahoan-tsakafo zany izy io, ka mandritry ny taona izany dia azontsika taony hoe mijery anankiray dia tapitra ny taona, kanefa dia ao anatin'ny antsoina hoe fahasambarana, fahasalamana ary firindrana ny tokantrano rehetra. Tsarovy fa voalohan-karena ny fahasalamana, ka izay indrindra mahatonga ny mpanoratra hitodika amintsika isan'ny tokantrano mba ampiasa isitraka ary hijery ilay boky fa dia azo antoka fa dia ho salama ny tokantrano rehetra. Miara-manaiky amiko angamby ianao mpiaino fa tena boky tsara tokoa ity boky 250 recette ity. Dia hono atompoko, amin'ny fiteny inona moa zany ity boky ity? Amin'ny teny frantsay izy io eny ary tompoko. Amara-parana ny resadresaka tsika, inona no afatra azo ampitaina amin'ny mpiaino? Ny afatra dia ny hoe isika isam-pianakaviana izany dia tsara indrindra manana sy manaraka ireo voalaza ny izany taridalana 250 recette izany satria sady sakafo no fanasitranana
dia mirary soantsika rehetra dia mankasitraka indrindra tompoko. Afaka mianatra nahandro ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny boky izany ianao. Isaorana indrindra ny pastora Andrianjafy Mamy Silvestre talehin'ny ivitoerana fampelezam-boky advantista nampahafantatra antsika izay mahasoa. Raha misy fanontaniana na fanampanazavana tianao ho fantatra dia azonao ataony miantso ny laharana 034 10 635 64 034 10 635 64. Ankasitrahana indrindra ihany koa ny fanarahanao ny fandaharana. Zoanitra Sirila no ny farimbona na totosan'ny fandaharana tsara ho fantatra mandra-pitafa tompoko. Antokopihira, imprimerie adventiste. AWR Téléphone 034 06 797 62. Ande
toky eo akaikiny izao tsy sato mandrapatoriko mandrapatoriko ampalafanamato ilay feo ny fanantenana AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. mirabanao ndraiky mpianao jaina tonga soa eto amin'ity fandarana tolotry ny radio adventiste maneran-tany ity. mirary anao andray fahasoavana eo ampanarahana izany ny tenanay samy eo amin'ny lafiny teknika sy Yolande Ratsurmana. mba fantatrao ve faraky ny fanambarany OMS tantaneran-tany momba ny fahasalamana io tamin'ny taona 2014 dia nahatratra 900 taona ny olona namono tena teto ambonin'ny tany. manerana izao tontolo izao io zany hoe isaky ny 70 segondra dia misy olona iray mamono tena. betsaka tokoa izany ary mampieritreritra. fa nahoana moa ny olona no tonga amin'izany hoe mamono tena izany? ahoana no atao mba hanampiana ireny olona mamoy fo ireny? mialohan'ny andinetsika izany dia hiara-mivavaka isika. ray befitio misaotra anao izahay fa afaka mandinika izay mahasoa anay amin'ny alalan'ny teninao. fenohy ny fanahinao izahay mba tsy haheno afa-tsy ny feo avy aminao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. fa nahoana moa ny olona no mamono tena no tonga amin'izany toerana izany? araka ny voalazan'ny mpandinika dia 900 ny olona mamono tena dia olona voan'ny depression. ity depression ty dia areti-tsaina izay mahatonga ny olona malahelo lava, tsy mahita maminy amin'ny fiainana, mahatsiaro meloka lalandava na koa ambany noho ny hafa, ka mikorontana ny fiainana, tsy mandeha amin'ny laony ny fisakafoanana, ny fatoriana, dia lasa rera-dava ary tsy mifantoka amin'ny zavatra iray ny eritreritra fa mivenjivenjy. matetika dia tsy tokana ny anton'izany fa misy antony vitsivitsy mitambatra mahatonga ny olona mamoy fo ka mamono tena. ao aloha ny tsy salama rabatana ka tsy mahazaka ny fangirifiriana vokatry ny aretina. ao indray ireo mpampiasa zava-mahadomelona ka ny fampiasana ireny dia mitondra amin'ny famonontena tahaka ny toka, rongony sy ny sisa satria tsy tompony tena ntsony izy. ao indray ny olona manana olana goavana eo amin'ny fiainana tahaka ny hoe olana araboly izany, bankiropotra ohatra ny fivarotana, nazeran'ny siklona ny trano, tsy anasa efa nandritry ny fotoana maro, etsetreetsetra. ary ao koa ny olana eo amin'ny tokantrano ka mahatonga ny olona ho kivy tahaka ny hoe vady mamono, mijangajanga, mpisara-panambadiana sy ny sisa. misy olona namono tena ao amin'ny baiboly. voalaza ao amin'ny Matthieu 7:1-7-5. Matthieu 7:1-7-5. ary Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noelohan'i Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekely volafotsy 30 tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lolona ka nanao hoe nanota aho satria namadika raha marina. fa hoy ireo, ahoana izany ny fasanao? ary noho natsipony teo amin'ny 10 ny vola dia niala izy ka nandeha, dia nanao tady mody ary nanato tena ka dia maty. ny olona mahatsapa tena fameloka ary tsy manana fanantenana intsony dia mamoy fo ary mamono tena tahaka ny Jodasy. Koa inona ny fanampiana azo atao ireny olona mitady hamoy fo ireny mba tsy ho tonga eo amin'izany hoe mamono tena izany?
misy tantara ray ao amin'ny baiboly izay mifanandrify amin'ity loha-hevitra ity na dia tsy mbola tonga teo amin'ny famonotena aza. Ny tantarany Elia no jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7. Alohan'ny hamakina ity toko 7 ity dia tsara ny manamarika fa voalaza eo amin'ny toko 8 fa nanao fahagagana niaraka tamin'Andriamanitra Elia. Nisy afo ny latsaka avy any an-danitra nandoro ny fanatitra kanefa efa nolemana rano ireo fanatitra ireo. Avy eo dia nisamborina ary nofongorana avokoa eo mpaminany bala izay tsy avy amin'Andriamanitra. Rehefa nandray izany Jezabela dia nampilaza tamin'ny Elia hoe tahaka ny nanaovanao ireo mpaminany ireo no anaovako anao. Dia ovakitsika ny toy ny tantara ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7:9-4. Ary raha nahita zany izy dia niaingaka lasa nandeha namonjy ny ainy dia nakany Berseba izay any Joda ary ny zatovo najanony tao. Fa izy kosa nandeha lala nandray andro tany anefitra ary tonga dia nipetraka teo ambanin'ny anjavidy anankiray. Dia nangataka ho faty izy ka nanao hoe aoka izay alao ny aiko Jehova fa tsy tsara noho ny razako aho. Ny zavatra azo marena voalohany dia najanony Elia tao Berseba ny zatovony. Ny olona mamoy fo kivy dia tia mitokatokana mandeha irery mitsotsoka. Isan'andro anefa izy miaraka amin'ilay zatovony fa tamin'ity izy dia navelan'ilay zatovo ary lasa nandeha irery. Manaraka izany nandeha lalan'andray andro tany anefitra. Azo eritreretina hoe nivenjivenjy Elia amin'izany. Ny olona kivy mamoy fo dia mivenjivenjy tsy mahalala izay tokony aleha. Rehefa vizaky ny lalana sy ny hafanana tany anefitra Elia dia nahita anjavidy dia nahazo aloka teo. Ary dia tsy faly akory izy nahita zava-maitso. Fa inona ny nataony? Naneriny ho faty. Toy izany ny olona leon'ny fiainana tsy mahita lafitsara ny intsony fa ny ho faty ihany no ao an-tsainy satria tsy mahita alaolana amin'ny toe-javatra manjo azy. Ary farany nanamely tena Elia. Tsy tsara noho ny razako aho. Ny olona ao anatin'ny fahaverezakevitra lalina dia manameloka ny tenany toy izany. Tsy te halala izay hevitry ny hafa na ny hevitr'Andriamanitra fa tonga dia mandray fitsarana ho an'ny tena. Manoloan'izany famoizam-po, fahakiviana lalina ary fahaverezakevitra izany dia inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny Elia? Mpanjaka voalohany ihany toko 7 manomboka eo amin'ny 5. Ary raha nandry natoko teo ambanin'ny anjavidy anankiray izy dia indro nisy anjely nanohana azy ka nanao taminy hoe miarena ka homana. Dia anjery izy ka indro teo anilan'ny lohany nisy mofo voaendy tamin'ny vato mamay sy rano iray tavoara ary ninana sy nisotro izy dia nandry indray. Ary afandroany indray ilay anjelin Jehova dia nanohana azy ka nanao hoe mifoaza ka homana fa lavitra loatra ny alehanao. Dia nifoha izy ka ninana sy nisotro ary nandeha tamin'ny tanjaka azony tamin'izany ihaniny izany 40 andro 40 alina ho any Horeba izy tendrombohitr'Andriamanitra. Ary niditra tao anatin'ny zo izy ka nitoetra tao. Ary indro tonga taminy teny Jehova nanao hoe maninona ty ianao redy? Ny zavatra voalohany hita eto dia nandefa anjely Andriamanitra nanome sakafo any Elia. Raha malahelo na vizana na kivy na mila moy fony na manao aza avy hatrany dia be fanontaniana aminy na mibedibedy azy na manao fananarana be fa omeo anina izy. Omeo rano izy osotrony amin'ny melombelona ny tenany tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Elia. Satria matetika ireny olona kivy ireny dia efa tsy mahatelikana efa elany tsy ny sakafo, vizana, trotraka, mangetaeta ka rano no ilainy, sakafo no tadiaviny.
ary tsy indray mandeha ny nanaovan'andriamanitra izany a fa indroa mandra-pahazo ny Eliery ka nahatonga azy afaka mitsangana. Raha mbola tsy afaka mitsangana, raha mbola tsy manana hery, dia mbola izay anohanana azy amin'ny sakafo sy amin'ny rano sotroina no tadiavin'ny olona. Navelan'andriamanitra koa Eli andry hiala sasatra teo anelanelandreo sakafo anankiroa eo. Tsy avy hatrany dia hoe mitsangana, fa mbola navelana akainy aloha. Rehefa nahazo hery avy amin'Andriamanitra Eli dia afaka nandeha 40 andro sy 40 alina nakany Horeba tendrombohitra an'Andriamanitra. Rehefa nahazo ainy Eli velombelona ny fanahiny dia afaka hiaino izay tian'Andriamanitra ambara amin'izay izy. Ary tamin'izay fotoan'izay Andriamanitra vao nanontany hoe manao inona ty ianao Eli? Hafa kely ny fiasan'Andriamanitra ary tokony alay tahaka. Raha makany am-pitsabo ianao dia ametrahan'ny fanontaniana be dehibe mba hahazoany manome fanafody ianao, mba hahafantarany ny aretinao. Raha manatona an'Andriamanitra ianao dia omeny fanafody avy hatrany, ary rehefa sitrany ianao, izay izy vao mametra-panontaniana, mampieritreritra anao Andriamanitra. Dia ho afaka amin'ny alahelo, ankiviana, famoizam-po, fahaverezan-kevitra ve ianao? Manatona ilay mpitsabo ambony indrindra dia Jehovah Andriamanitra. Misy namanao ve tratry ny fahoriana isan-karazany? Ataovy aminy izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Eli, ary ho tonga eo amin'Andriamanitra izy dia ho sitrana tanteraka, atanjaka ary afaka hanohy indray ny diany. Andeha hiara-mivavaka isika. Ry Andriamanitra mpamonjy eo, tsy misy miafina aminao ny fahorinay, ny ankiviana, ny alahelo, eny ireo zavatra rehetra manembetsembana anay ka mahatonga anay amoy fo aza indraindray. Vangio izahay tahaka ny nataonao tamin'ny Eli. Omeo hanina sy rano mahavelona, tsy ny nofinay ihany fa ny fanahinay koa. Ampio koa izahay mba hayanao izany amin'ireo namanay izay mila vonjy. Fa maro izy ireo nonona sy mangetaheta ary sasatra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Hery sy fahendrena avy aminao izany. Amen. Darika ny ambasadora. Izano ampitony irefo tumani feno faurina sy adinza aina izareno andray mifivavakire mijaali izare lazao nani alinaza tonangina tsinamali nyandro nandalo avuku totsy misy feony famona izy reny vinavao mandre sufanisy anao riray miaino sy mandray afaka ampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahazoanay. Raiso ny adresy ahafahanao mifandray aminay
awr malagasy @gmail.com. misaotra tompoko. iza no ampifaly ireory malahelo manantena fiononantsaina miandrandra fitonina miandry famonjehena iza re lazao ireo manantena fa Jesosy no mpamonjy no azo fiadanampo avy ny fotoana ny ala elofona zay falinindray sofanisy anao riray miaino sy mandray afakampitony zay manjo mamare olana reo ady mahamay izay mahay radio feony fanantenana fianakaviana fonony fiarahamonina miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy manasanao mpitiavana indray izay anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. araka ny fahanoresahana teto dia tena mila fiomanana dia mila fiomanana tokoa izany fidirana amin'ny fanambadiana izany ho anao zatovolahy moa izany ny resahana manokana teto mila fiomanana izany na eo amin'ny ara-batana ny ara-tsaina ny ara-toetra fiomanana ara-piarahamonina ary indrindraindrindra fiomanana ara-panahy entintsika mamara-parana ity torohevitra ho an'ny zatovolahy ity mba hahafahan'izy ireo miomana amin'izany fanambadiana izay ho atrehany any orinan'izay dia ireto ary misy afatrafatra tianay antitra terina aminao zatovolahy. antitra terina aminao zatovolahy voalohany indrindra hajao tsara ny hovadinao ary hajao ihany koa ny tenanao. ny soratra masina mantsy dia manambara fa tepolin'Andriamanitra isika ary ny fanahiny no mitoetra ato anatintsika dia mbola ampiany ihany koa araka ny voalaza amin'ny Koritianina voalohany 7 ny 9:9 sy ny 17 tapany 2 Koritianina voalohany 7 ny 9:9 sy ny 17 tapany 2 fa masina ny tepolin'Andriamanitra dia ianareo izany. ny dikany anankiray aminy hoe masina izany dia voatokana ho an'ny hovadinao irery ihany io vatanao io. mbola ny soratra masina ihany koa no manamafy fa ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany ihany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy arak'izay voalaza ao amin'ny Koritianina voalohany 1 ny 14 Koritianina voalohany 1 ny 14. tsy azonao atolotra olo-kafa ankoatra ny hovadinao izany io tenanao io kotandremo ry zatovolahy ny fahadiovanao na ny mahavirijiny anao izany ny marimarina kokoa na dia lehilahy azy ianao ary mieritreritra mantsika indraindray fa kapay tsy hitafery ny lehilahy kanefa dia ilaina tokoa izany fahadiovana izany mahavirijiny milohan'ny hidirana amin'ny fanambadiana. aza ny loha samangina ny jerena re fa ilay Andriamanitra
ao atapin'ny loha. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona izany no azo atao mba hiazonana n'izay fahadiovana ara-pitondran-tena izay ho anao zatovolahy melohan'ny hanambadiana. Reto ary misy toromarika omenanao. Voalohany indrindra, fantaro fa mahalehilahinao dia izay jeren'ny masonao no manaitra ny filanao. Noho izany, raha sendran'izay ianao dia ahodino ny masonao rehefa mahita vehivavy manao pataloha mifintsifintsy izay mamaritra ny bikany amin'ny tapany ambany. Ankoatr'izay ihany koa dia ahodino ny masonao rehefa mahita vehivavy mampiseho ny feny, na amin'ny alalan'ny zipo tapape izany, na amin'ny alalan'ny zipony lava misy tataka izay mampiseho ny feny manontolo mihitsy. Anisan'ny toromarika omenanao ihany koa mba hahafahanao miazona izay fahadiovana ara-pitondran-tena izay mba tsy ho tratra ny fakapanahy dia ahodino ny masonao rehefa mahita vehivavy manao ambonin'akanjo izay mibalelaka be ka mampidera ny tratrany diso tafahoatra. Toy izany koa ireny vehivavy izay tsy menatra mampiseho ny fotrany eo masonao ireny. Anisan'ny miaro anao tsy ho latsaka ao anatin'ny fakapanahy ny tsy fijerenao vehivavy manao akanjo manify ary tsy misy atina akanjo matevina ao anatiny ka manaitra ny filanao izany raha vao hitanao. Misy ihany koa ireny vehivavy izay manao akanjo manara-tena ireny ka mampiseho ny mivoiboitra isan-karazany eny amin'ny tenany eny, manaitra ny filanao zatovolahy izy ireny dia aleo izany tsy jerena mihitsy. Ilaozy ihany koa ny vehivavy izay mipipi maso anao matetika, tonga dia fantatra avy hatrany izany ny tiany atao hoe. Ilaozy ihany koa ny vehivavy izay mijery malefaka anao, tena misarima be ngambe izy hoy ny fitenenantsika. Ireny vehivavy izay manambomboatra feo rehefa miresaka aminao ireny dia mety hitarika anao amin'ny fakapanahy izy ireny, aleo ilozana aloha. Dia ny vehivavy izay mitakosokosona be ny any aminao rehefa mahita anao, mety anaitra ny filanao izy ireny ka dia aleo aloha ilozana. Eo ihany koa ireny vehivavy izay be osotrositra marevaka loatra ireny ka manajembo ny masonao ary dia mety anaitra ny filanao izany, aleo ilozana e. Ny vehivavy izay manao ranomanitra manetoeto loatra ka manafanina anao rehefa heninao ny fofony, aleo ilozana kely aloha satria mety anaitra ny filanao izany. Dia modimody ihany koa tovolahy raha misy vehivavy anankiray izay mitomany ao aminao, satria mety fomba anankiray andratonanao ihany koa izany mba ahatafiditra anao anatin'ny fakapanahy. Ary rehefa mitranga ny fakapanahy dia iray ny fomba andresena azy, ny mandositra, ny mandositra. Araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Timoty 2:2-2 tapany voalohany. Timoty 2:2 tapany voalohany. Tadidininao moa no nahavitra ny Josefa rehefa nosangin'ny vadiny Potifara izy, nandositra izy. Azo atao izany mandositra tsara ny fakapanahy. Ity resaka fahadiovam-pitondran-tena ity dia tsy haritra mihitsy ny tsy ilaza sy hanamafy izany aminao satria manda fiarovana anao tokoa izy ity. Fiarovana anao amin'ny sida sy ireo aretina isan-karazany azo avy amin'ny firaisana maloto ara-nofo. Manda fiarovana anao amin'ny laza ratsy mety ahelin'ny fiarahamonina, manda fiarovana anao amin'ny fandikana ny didy fahafiton'Andriamanitra. Ny fahadiovana ara-pitondran-tena dia anisan'ny manatanjaka ihany koa ny heritsainao ary mampiorina toetra tsara sasatsasany ao anatinao izany, toy ny faharetana, ny fifehezan-tena, ny fahononan-tena, ny fitiavana fahadiovana na piorite hoy isika. Ny fahadiovam-pitondran-tena dia miteraka fahatokiana na fidelite eo aminao. Manome anao fahafahampo sy fifaliana eo amin'ny fiainanao ny fahadiovam-pitondran-tena ary mampivelatra sy mampanandanja ao anatinao ny fahatsapanao fa olona manana ny tombam-bidinao ianao. Zatovolahy misy ajany, zatovolahy
manana ny fahamendrehany. Zatovolahy manana ny mahizy azy ianao ka samy joro ary hafa noho ny ankabeazany zatovolahy rehetra. Anisan'ny tombontsoa izay azonao avy amin'ny fahadiova-pitondran-tena ihany koa dia ny fanomezana ianao fahazarana tsara roa lehibe. Ny fahazarana tsara voalohany dia ny fikitra amin'ny olona tokana dia ny hovadinao izany. Ary ny fahazarana tsara lehibe faharoa dia ny fikitra amin'Andriamanitra satria fantatrao fa ny heriny ihany no andresenao ny fakapanahy. Kofidio, anapa-hevitra ary ikrizo manomboka anio ny ho madio ara-pitondran-tena hatrany. Voninahity ho anao eo anatrehan'ny tompo izany zatovolahy miditra Virjiny amin'ny tokantranonao izany. Eny ary, tena azonao antoka amin'izay ary ve fa io zatovovavy io no vady sahazanao? Efa nataonao ambavaka matetika isan'andro ve ny aminy? Efa nosedrainao ambolana maro ve ny fiainany? Tianao izy? Rehefa azonao antoka izany rehetra izany, dia arosoy amin'izay ary ny dingana. Aborao aminy ny fikasanao ary omeo fotoana izy hieritrretany tsara. Dia ambarao ny ray aman-dreniny ihany koa ny fikasanao ary miara mivavaka aminy. Rehefa manaiky ilay zatovovavy izay kasainao hovadiana dia omeo voninahitra ny ray aman-dreniny ka miseho any ianao sy ny ray aman-dreninao manao ny fangatahana. Anareo roa amin'izay no mandamina ny sisa rehetra eo ambany fijery ray aman-dreny rotonta. Manana fahamatorana fa aza biaingitraingitra ka saino tsara ny fandaniana sao dia trosa no anomboana ny tokantrano. Na inona fiezahana ataonareo roa dia tsy maintsy hisy foana ny fianakaviana imenimenina satria mety tsy voasa ngamba rianina sy rianina. Satria tsy nisy an'izao sy izao tao amin'ny fanasana. Satria izao tsy maintsy misy foana izany. Koa izay tratry ny herinareo roa atao fa aza mamaky tratra noho ny vavan'ny olona. Noavinareo jerena sy asoavina fa izay ny fahendrena ho anareo roa. Dia mametraka ny mandra-pitafa ao amin'ny manaraka indray na manao fantasaina n'olitra izany ho anao teto. Veloma tompoko. AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Misaotra ilay Andriamanitra izay nanome antsika tombonandro isika. Vaovao isa-maraina tokoa ny famindrapon'Andriamanitra amintsika. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tansoa. Ny mikasika ny fanekena mandrakizay nomen'Andriamanitra mba ho famonjena antsika ny lesona izay ny rahantsika nianatra teto. Misy hatrany moa ny andinina izay ny fantenana ho atao tsenjery ka manasanao mba hiaraka hamerina an'izany. Amin'ny Genesis 17:7 no misy azy. Ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay ma ho Andriamanitra aho sy taranaka ao mandimby ianao aho. Averintsika, ary ahoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mba mitaranaka ao mandimby ianao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra aho sy ny taranaka ao mandimby ianao aho. Jehovah Andriamanitra irery no afaka miteny sy mampananteny izany hoe mandrakizay izany. Fanekena mandrakizay, fitiavana mandrakizay, filazantsara mandrakizay, ary izay ny mahaten'Andriamanitra azy. Izy irery no Andriamanitra afaka mampanantena fiainana mandrakizay sy manomana ny olombelona ho amin'izany. Zao no vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 7:4-5. Apokalipsy 7:4-5. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra,
nanana filazantsara mandrakizay hotoriana am'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokim-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Mario tsara le hoe filazantsara mandrakizay toy ny hoe efa nisy hatr'izay efa teo mandrakariva, efa nampanantenainantsika tao amin'i Jesosy Kristy atry ny fahagola. Ka tsy magaga raha miresaka momba ny fanekena mandrakizay koa ny Baiboly, ary zany no jerentsika ny rahantsika nianatra teto. Ny fanekena ny fototra iorena ny filazantsara, ary ny filazantsara no fototra iorena ny fanekena. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra mahavonjy sy ny fitiavany zay nanavotany asa ianao zany, tsy mendrika ny azo an'izany eny isika, tsy zoantsika mihitsy ny azo an'izany, fa tena fanomezana maimaim-pona, tena fahasoavana, ary sika koa tsy afaka mividy an'izany. Fa ny anjarantsika dia ny mamaly fitian'Andriamanitra, ho tia azy amin'ny fotsika rehetra, ny fanahintsika rehetra, ny saitsika rehetra, ary ny herintsika rehetra. Fitiavana izay miseho amin'ny alalan'ny fankatoavanareo lalàna folo monja. Izao ny fitiavana an'Andriamanitra, hoy ny voalaza amin'ny Jaona 1:5-7, dia nitandremantsika ny didiny. Ka raha milaza ianao hoe tia azy kanefa mitsipaka ny didiny, dia tahaka ny lehilahy anankiray miteny amin'ny vadiny hoe tiako ianao, kanefa za tsy mahavita mikarakara anao. Tsy vakikoloha izay ny fanarahantsika tany amin'ny fanambadiana. Zay tiako no ataoko, ka raha isika olombelona aza mahatakatra fa tena tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy zany, ahoana moa no asainao mieritreritra fa rehefa novonjena tamin'ny fahasoavana isika ho afaka amin'ny fahotana, dia mbola ho afaka milomano ao anatin'ny fahotana indray? Dia mihevitra tokoa ve ianao fa ankasitran'Andriamanitra izany? Mihevitra ve ianao fa hitondra famonjena ho anao zany, hitondranao any an-danitra izany? Aza manaiky ho fitahana. Ny tena mahavoafitaka ny olona maro dia ahafangaron'ireny mpampianatra sandoka ireny na ireny mpaminany sandoka ireny amin'ny fanaovana fahagagana ny fanasitranana zany fampianarana sandoka izany. Kanefa ny fahavitana fahagagana amin'ny fahasitranana ara-nofo tsy midika fa sitrany eo amin'ny lafiny ara-panahy ianao zay miantoka ny tena famonjena anao. Malaza amin'izao fotoana izao ny hoe delivrance amin'ny fanafahana ny olona anankiray amin'ny fangejany Satana azy eo amin'ny ara-nofo mihitsy. Fa manahoana ny delivrance amin'ny fanafahana ny olona amin'ny fahotana mamatotra azy, izany ny tena delivrance. Fa ny ankoatran'izay, fanasitranana ara-nofo, fanafahana ny gejany Satana eo amin'ny ara-nofo, dia Satana ihany ange dia mahavita an'izany, satria avy amin'ny doly na ny aretina na ny devoly izay miditra ao aminao dia mora amin'koa no manala an'izany ao aminao, saingy mijanona ho fitaka ho fomba hiazonana anao hiaina ao anatin'ny fotaky ny fahotana izany. Fa ny tena delivrance dia delivrance amin'ny gejany fahotana, ny fijangajangana, ny alatra, ny vonon'olona, ny lolo-po, ny toetra ratsy rehetra izay mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra. Zany ny tena delivrance mitondra makany mandrakizay. Ary ny fanekena izay nataon'Andriamanitra amintsika mitondra famonjena ho antsika dia famonjena mitondra makany mandrakizay. Fa misy lafiny anankiray koa zay endrika fampianaran-diso tena mamono, mahavery olona maro raha tsy angatahana fahendrena avy amin'Andriamanitra mihitsy tsy mahita an'ilay izy. Inona izany? Tsy inona akory fa ny fanerenan'ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany, ary amin'ny herin'ny tenany samirery. Inona ny fitaka ao ambadika izany? Tsy ho vitanao mihitsy zany amin'ny herin'ny tenanao. Tsy mahay manao na inona ianareo Jesosy raha misaraka amiko. Ao anatin'izany ny fitandremana ny didy, ary voalohany indrindra mihitsy. Ka ny famporisihana ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra amin'ny herin'ny tenany fotsiny dia tena fitaka mahatsiravina no ambadika izany, satria le olona ho kivy satria ny efa rany dia iraviravo tanany tsy ho vita ity, mampanao zavatra tsy ho vita Andriamanitra, ary izay mihitsy ny kendren'ny Satana. Tsy zany mihitsy ny filazantsara.
raha vitantsika io a amin'ny herin'ny tenantsika rery tsy nila mpamonjy isika. Hinoy tsara nge izay voalaza ao anatin'ity boky ity 7day Adventist Bible Commentary boky fahenina takila 770. Hinoy tsara. Ny fanahy mpanandivozana dia avy amin'ny fikatsahana iaina mifanaraka amin'ny lalàna ra-pivavahana sy ny fiezahana natanteraka ny fitakiany lalàna amin'ny herin'ny tenantsika irery. Zany natao hoe fanahy mpanandivozana. Ny fiezahana hanaja ny lalàna amin'ny herin'ny tenantsika irery. Impirisika no efa mandre olona miteny hoe karakarao tsara aloha ny momba ny toetranao ny fiainanao raha tsy zany tsy mandray anao Andriamanitra. Zany ny tena fampianarana mamosavy olona izany, avy amin'ny Satana izany. De toizantsika ilay vaky teny teo tsy misy fanantenana ao antsika afa-tsy ao anatin'ilay fanekena natao tamin'ny Abrahama, zay fanekem-pahasoavana amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Ny filazantsara nitoriana tamin'ny Abrahama, izay nanome azy fanantenana, ny filazantsara toriana amintsika koa ankehitriny, izay ananantsika fanantenana. Nijery an' Jesosy ilay tompony finoantsika sy mpanefa azy Abrahama. Ho ampitsika izay vaky teny izay satria mbola manana fotoana isika. Vakitsika izay voalazo amin'ny ilay boky ilay fitiavana mandresy takila 470. Ilay fitiavana mandresy takila 470. Talohany nanorenana izao tontolo izao dia efa nirayina ny ray sy ny zanaka teo amin'ny fanekena hanavitra ny olona raha ohatra ka resy ny Satana izy. Zany hoe raha vao misafidy ny anaraka ny baikony Satana ny olona. Ny fandray tanana tamin'ny fanekena tsy azo ovana izy fa ho tonga antoka ho antaranak'olombelona Kristy. Tsy nitsoaka tamin'ny teniny Kristy. Raha teo ambony hazo fijaliana izy dia niantsoantso hoe vita. Dia ny ray no nitenenany an'izany. Feno tanteraka ny fanekena. Hoy izy tamin'ny rainy hoe vita raha io. Tanterako ny asa fanavotana. Raha afa-po ny fahamarinanao dia tiako mba ho any amiko amin'izay itoerako ireo izay nomenao aho. Ka hitantsika amin'izany zany fa tena ny safidy ho very mihitsy ny olona anankiray matoa very, satria tsy misy tsy nataon'Andriamanitra hamonjena antsika ne hatrany amin'ny fotoana farany. Zany ange no antony anentanana antsika ao amin'ny Apokalipsy 4:12 amin'ny alalan'ny afatry ny anjely telo fa tsy maintsy toriana aingana izany, dia ny fitoriana ilay filazantsara mandrakizay, tsy filazantsara mandalo fa filazantsara mandrakizay. Manao ny fomba rehetra Satana amin'izao fotoana izao amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika mihitsy. Isankanana ny fitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny alalana olona izay tsy ampozinao mihitsy. Kanefa izao tsisy asakana n'izany na iza na iza. Ary na inona ataon'ny Satana, seken'ny olona izay manaiky ho ampiasainy. Ny zavatra rehetra dia ampiasain'Andriamanitra hiara hiasa soa amin'ny fampitanana izany afatra lehibe izany. Amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika, manerana an'izao tontolo izao amin'ny olona rehetra ny fokom-pirenena ary ny samy hafa fiteny. Manasanao mba hiaina amin'izany famonjena izany, izany filazantsara mandrakizay izany, sy hizaran'izany aingana dia aingana amin'ny hafa. Fa sady ho famonjena ny hafa izany no fomba anankiray hitehirizan'Andriamanitra anao koa amin'ny famonjena izay fa noraisinao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.